Minarewanie neto Alati Bapaka yang dapat jina mini. Alati tunanababaka ni sapana bukas. Ni kira kana munguni buat sekian foto.
fahatsarany sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy ny Jesosy Kristy. Amen. Ho fiderantsika an'Andriamanitra dia vakitsika mpandimy salamo fahasivy. Salamo fahasivy andimy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Salamo fahasivy andimy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Dia vakitsany ataontsika azy mandira tefiterina tamin'ny folo ary tsy mipetratsika raha tsy hita mivavaka. Za dia milaza ny fideran'Andriamanitra tsara marina sy fampihana azy amin'ny anaran'i Jesosy. Idiran'i Jehovah amin'ny foko rehetra, hanamana ny fahakagama rehetra. Satria lasa niondona ny fahavalo, irepirepy izy ka ningana tsy ho anatrehanao. Efa nanarina mafy ny jentily izy, efa narikanao ny ratsy fanahy, ny anarany efa nisianao ny faty mandrakizay voriana. Zay mandrakizay fanavana azy, ary sy tanàna efa novavanao, everina dia natsaisanazy azy. Amen.
Tuhan yang katakan, atau dari sejak pulau, dia datang ke Medan, dia ada di sana satu day, atau Medan yang baik, atau Medan yang sejak kata day, atau Tuhan yang katakan, apa yang jelas, atau katakan sendiri, harus menjadi manusia. Amin.
zato, andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Salamo fahatelopolo amby zato, andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Rehefa hitantsika izany dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo, fitaraina nataon'izay latsaka amin'ny fahoriana lalina, fihirana fiakarana. Tao amin'ny lalina ny atsokanao Jehova ô, Tompo heloa ny feo, aoka ny sofinao hiantsara amin'ny feon'ny fifonako. Raha mandinika erika ianao Jehova ô, iza no hajanona Tompo. Fa eo aminao no misy ny famelan-keloka mba hatahorana anao. Niandry an'i Jehova aho, eny niandry azy ny fanahy, ary ny teny no nanantenako. Ny fanahyko niandry ny Tompo, mihoatra noho ny fiandry ny mpiambina ny maraina, dia ny fiandry ny mpiambina ny maraina. Manantena an'i Jehova ny Israely, fa eo amin'i Jehova no misy famonjam-posy fanavotana be, ary izy no hanavitra ny Israely ho afaka amin'ny herin'ny rehetra. Dia mbola tozantsika ny famakiana soratra masina. Izany dia hita ao amin'ny Tito amin'ny Titos toko faharoa andiny faraka ambin'ny folo ka hatramin'ny fadimy ambin'ny folo. Titos toko faharoa andiny faraka ambin'ny folo ka hatramin'ny fadimy ambin'ny folo. Rehefa hita dia izaho mampiasa ny fa efa misy ihany ny fahasoavan'Andriamanitra izay famonjena ny olona rehetra, mampianatra antsika amin'azy item-panahy araka an'Andriamanitra sy ny filaza izao, ary velona amin'ny onony sy ny marina ary item-panahy araka an'Andriamanitra amin'izao fiainana ankehitriny izao. Miandry ny fanantenana mahafinaritra sy miseho Andriamanitra lehibe sady mpamonjy antsika dia Jesosy Kristy, izay nanolotra ny tenany hamonjy antsika mba hanavotany antsika ho afaka amin'ny vota rehetra sy hanatova izay olona ho amin'ny tenany sady mazoto indrindra ho amin'ny asa tsara izany. Izany no lazao sy hananary ary andrarao amin'ny fahefana rehetra aza vera izy anao tsinotsinona anao. Amen. Faramantsika ny famakiana ny teny soratra masina. Luka toko faharoa ambin'ny folo, andiny fadimy amby telopolo ka hatramin'ny fahaefapolo. Luka toko faharoa ambin'ny folo, andiny fadimy amby telopolo ka hatramin'ny fahaefapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy, aoka isintana mivarahana resy sy rehetra ny jinonareo. Ary aoka ianareo tahaka ny olona izay miandry amin'ny tompony. Ary aoka ianareo tahaka ny olona izay miandry ny tompony, mody avy amin'ny fampakaram-bady izy, ka no tonga izy mandondona izy dia vohainy miaraka amin'izay sambatra ny mpanompo izay ho hitan'ny tompony fa miambina. Raha avy izy, ny tompo dia mipetraka azy ihinana, dia ho avy ka hanompo azy. Ary na avy amin'ny fihevenana faharoa amin'ny alina izy, na avy amin'ny fihevenana fahatelo, ka mahita itoy izany dia sambatra ireo mpanompo ireo. Ary fataro izao fa raha fantatry ny tompontrano izay ora hiavian'ny mpangalatra dia ho miambina izy ka tsy mamela ny trano tamiana. Dia miomana koa ianareo fa ho avy ny zanak'olona amin'izay ora tsy ampoizinareo. Amen. Ray masina manamasina anahy amin'ny fahamarinana, fa ny teninao fahamarinana. Amen.
fitovirana ianareo. Ho aminareo izay Andriamanitra sady voanjo ny masina, ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Salamo fahatelopolo amby zato. Ny boky Salamo dia tsy boky anankiray fa boky maromaro. Misy boky 5 zareo natao hoe Salamo, zaro boky 5 zany. Mampiavaka ny Salamo dia nangona tamin'ny vanim-potoana maro be sy mpanoratra maro samihafa, mirakitra amin'ny tantaram-piainan'ny Israely manontolo. Salamo reo zany misy Salamo nataon'i Mosesy, taty arina be nataon'i Davida, Solomona, Asafa, Koraita, zany hoe olona maromaro nanoratra azy tamin'ny vanim-potoana maromaro. Lohahevitra maro be koa resahana ao ny Salamo fitaraina, Salamo fiterana, fankalazana, Salamo fifonana, Salamo fijoroana vavolombelona, Salamo fanekem-ponoana. Mampiavaka ny Salamo ny bokin'ny mpaminany, ny bokin'ny mpaminany dia Andriamanitra miteny amin'ny olona, zany hoe avy any ambony midina, Andriamanitra miteny amin'ny olona. Fa ny bokin'ny Salamo kosa olombelona miteny amin'izy, miteny amin'ny Andriamanitra. Olombelona zany izy miteny amin'ny Andriamanitra, milaza ny fiainana. Ka ny Salamo fahatelopolo amby zato dia tafiditra amina hoe Salamo fahadimy na boky fahadimy amin'ny Salamo. Salamo fitaraina ny Zify andrandasana famonjena. Zay ny fanaisina mipelokombatsika hoe miandrandra famonjena ny milo. Ny tenin'ny mpanao Salamo ihany no akatsika 4. Salamo fahatelopolo amby zato andininy fahafito mibakitsika. Salamo fahatelopolo amby zato andininy fahafito. Manantena Jehovah Israely. Baiko ataon'ny mpanao Salamo manantena. Dikan'izany dia izao, ny olona mitady famonjena, miandany famonjena, dia tsy maintsy mahatakatra fa io famonjena io mifandray amin'ny fanantenana. Tsy afa-misaraka ny fanantenana sy ny famonjena. Dia bakitsika io Salamo andininy voalohany hatramin'ny fahadimy. Tao amin'ny lalina ny amsopanao Jehovah, tompo e rokany anao miaina tsara. Raha mandinika eka iza ny atao, eo aminao ihany misoka bata miandry ny Jehovah, eny miandasa ary miteny. Tiany mpanao Salamo am'izany dia zao na dia lavitra ary ianao, na dia hiandradim-pahoriana ary ianao, na dia be fahotana sy ianao, amin'ny toerana lalina sisa dia tokony mananteny ianao fa Andriamanitra manatsofina iaino ny fitarainana. Tokony manantena le famonjena ianao fa Andriamanitra le mahary, le mameno, le mamonjy, le mampahelo, ka tokony miandry azy amin'ny fanantenana ianao. Ary zay fa tonga azy miteny hoe teniny anefa nananteny, ny teniny anefa nanantenako e. Ten'Andriamanitra dia mampanantena mandrakay. Le ten'Andriamanitra le miteny anao hoe zanako sy ny asan'ny taniko dia oka ato. Mety manadimy ny zanany monono va ny vehivavy, eny mety manadimy izy, fa izaho kosa izy tsy manadimy. Le ten'Andriamanitra manambara le teny fikasana fanantenana. Ary zay nampatsahiky mpanao Salamo hoe mila manantena isika, fa tsy mety ny miandry famonjena ka tsy manantena. Ary zay mahatonga azy ny fanavy miandro ny tompo. Andininy fahaenina bakitsika, ny fanavy miandro ny tompo, ohatra ny fiandro ny mpiambina ny maraina, dia ny fiandro ny mpiambina ny maraina. Misy mponon-kalo manko izy dia mivelively hoe fiandro ny mpiambina manomana, mpiambina no resahana. Satria le olona miambina manao gaty zany, na dokotera manao gaty io ny amin'ny miaramila io na sokoto io ninina rehefa miandry ianao dia manantena fa hiposika ny masoandro. Tsisy olona miambina ka mieritreritra hoe tsy misy masoandro raha pitsy. Ity fahoriko ty, ty fiaretako ty na matahotra raha za tsy maintsy ho avy ny maraina.
avy maraina zao le raintsika tampiandohana ty ary zay ny fanantenana ho avy ny maraina ka ny fanavy miandro ny tompo ny ohatra ny fiandro ny mpiambina ny maraina de olona miandro zany na de mijana le fantany fa misy maraina mpoleo fa raha tsy manantena zany izy a tena tsy ampy eo izy a satria tsy mora ny mandro azy ka ny famonjena zany de tsy misaraka amin'ny fanantenana ary fanantenana tsy fanantenana bokaka satria tsy maintsy ho avy ny maraina ary zay mahatonga ny voambolana ampiasain'ny kristianina tsy espoir fa espérance zare amin'ny dictionnaire na roa miandra na encyclopédie fa tsy mitombo mikany hoe espoir sy hoe espérance espoir zany zavatra figé fa ny espérance de zavatra mitohy linéaire dans le temps et dans l'espace ny zay mahatonga hoe espérance de vie fiteny fa tsy espoir de vie ary zay a zay ke mahatonga ny olona manamteny ary zay koa mahatonga ny olona miteny satria ny anao espoir fa tsy espérance ny espérance tsy mitovy amin'ny espoir izay a no mahatonga ny mpiambina ny raisina eo io ka toko faharoambin'ny folo mahasambatra le manamteny vaoka isika na valana rehetra jirina rehefa nareo tahaka ny olona miandro ny tompony mody ka rehefa miambina zany de raha vo mandondona ny tompo de vaina miaraka am'izay zay ny olona tena miambina fa tsy hoe firinela be ny sonnerie afaka adiny telo vo mipoitra eo tsy tena miambina zany fa raha mbolao akaiky ao a de efa fantatra hoe ho avy ny tomponao ary zay le lazay hoe sambatra ny olona miambina de mahafantatra tsara tonga avy ny tompo ary na ny biby io miara manao an'izay fantany efa akaiky ao ny tompony de mipelipelika izy na saky io na alika io ka ny olona miambina manana fanantenana de sambatra evaky itsika nymika tokolo ambifolo ny fafita amin'ny telopolo sy mbala amin'ny telopolo vita amin'ny telopolo mbala amin'ny telopolo manao hoe sambatra da zay ka fa isika da ampipetraka azy ho avy ary na ho avy amin'ny fiamenina faharoany ihany izy na avy amin'ny fiamenina fahatelo ka mahita koza sambatra satria fanantenana io ho avy ny famonjena ary zay a no tao amin'ny mpanao salamo na tena tsara mijaly azy zany ny manam-porofona manaraka an'izany de ny romanina toko fahavalo mba sokafo ny belinareo romanina toko fahavalo andimy fevitra amboroapolo sy ny fahadimy amboroapolo teny malaza efa nivoasim-boasina matetika nandritra ny heritaona satria teny mpaneko romanina toko fahavalo andimy fahevitra amboroapolo sy ny fahadimy amboroapolo de raha tsika rehetra mamaky manao hoe fanantenana no namonjenitsy nefa ny fanantenana tsika fanantenana ahoana ny fanantenana izy fa raha isika manana zay volatsikatsika de miandro amin'ny faharetany fanantenana ny namonjena ny mily mazava be ny teny hoe tsy misy famonjena raha tsy misy fanantenana ary zay mahatonga ny Paoly apôstôly milaza zavatra telo amin'ny Paoly apôstôly zany misy an'irety soatoavina telo soatoavina kristianina antsoina amin'ny teny teknika hoe verbiologal misavatra telo raha epistily Paoly de sopapa ho atsika zay de ahitana ny zavatra telo hoe folo ino le zavatra telo hoe voalohany de nareo mamily azy ny finoana fanantenana io zany tsy maintsy miverimberina foana le epistily Paoly ary le finoana zany mampitohy ny fanantenana no mampitohy an'le finoana sy le fitiavana amin'ny korintianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo andimy fahatelo ambin'ny folo ireto telo reto mitoeto izy de olo sisy ny finoana fanantenana ny fitiavana matoa ataona ampivoana le fanantenana le fanantenana zany no mampifandray an'le finoana sy le fitiavan'Andriamanitra ary zay mahatonga azy hoe tsy misy famonjena mandeha ty finoana ty raha tsy misy le fanantenana ary zay mandeha zava-dehibe le fanantenana nino fimiaina mahatonga atsika anina faharetana amin'ny fiangasana an'Andriamanitra sy ny famonjena
Zay no manjay fanasalama eto hoe iteny no anantena ary manantena amin'ny Jehova ry Israely. Ny famonjena dia tsy misaraka amin'ny fanantena. Izay mahatonga ny olona mitandro tena tsara, vonona tsara sy manantena izy. Fa misy famonjena iny. Fanjavona faharoa izao, ny famonjena tsy misaraka amin'ny famelan-keloka. Famonjena tsy misaraka amin'ny famelan-keloka. Ary zay no mahatonga ny mpanao salamo vakitsika ny andininy fahatelo sy ny fahaefatra, salamo fahatelopolo amby zato, andininy fahatelo sy ny fahaefatra. Raha mandinika heloka ianao Jehova, iza no ahatsara fa eo aminao no misy ny famelan-keloka mba hatao. Tsapa ny mpanao salamo fa mila mifona izy ary tsy marina izy. Raha manko itsika io le fiangonana amin'izao manko fiangonana malaina mibeba, efa pastera, efa dekôla, efa mpandray tsy manana fiainana fibebahana intsony izy. Ebeverina ina ihany ty mibebaka isan-kalaby ity. Le mpanao salamo tena tsy misy mahajamo eo antrehan'ny Andriamanitra. Raha Andriamanitra mijery atsika, tsisy tafajano be tsika rehefa mamakivaky ny tenantsika izy ka mitsikilo ny fahotantsika. Tsika samy tsika mety misy marina ihany hoarina amin'ny sasany amin'ny fijery olombelona, fa amin'ny fijerin'Andriamanitra tsisy tafajano. Misy mpitana anankiray mba tia mpianatra zanaky olona, be mpanamary-tena ny fiangonana. Dia zany izy vaka ozy le pastera fa zay mahatsiaro be fahotana mivoaky tokontany ao, fa misy babana atao ao. Vaky le pastera sisy mivoaka ny olona, vaky mafy any izy mba ataovy mahatsiaro zay be fahotana indrindra ato. Para misy anankiray aloha nivoaka tany, ny anankiray rasta anankiray nivoaka tany, za aman'izany mivotrano. Elaela zany misy mivoaka le mbola tsy vita batisa zay ngamba zany. Tanareo le finahara, elaela misy mpandray mivoaka ngambany mivavaka ihany pastera fa tsy ampialany ihany reo. Elaela novokarisina tsafatena ny dekôlina sasany dia mivoaka. Elaela mivoaka mba mivoaka fiangonana, dia farany mivoaka ko pastera dimanjato ny olona tao afitra ny voaka. Evana tsara teny hoe aitsika ty hoe izy daholo amin'ny fahotana, ay tonga ny rehetrarehetra za kozy pastera Moïse inanao folona tao. Ao ny famelan-keloka ny pastera mita daholo zay matsiarina azy. Vita famelan-keloka, ao manomboka mivavahana ny pastera, niditra voalohany pastera, nanomboka niditra koa ny olona da fa velona tao koa izy dimanjato. Bebeny olona zany tsy mahatsara mila famelan-keloka izy. Ny ankamaroan'ny olona makana am-piangonana tsy mila famelan-keloka, mila famonjena fotsiny. Miady mivady tana, vokatrosa, misy marary, azo mpahorina, entina mbara, fa tsy te azo famelan-keloka. Zay no tonga Jesosy miteny mandrakariva hoe teo sitrona vai ianao. Miteny mandrakariva hoe voavelany eloka famelan-keloka aloha. Ary zany mahatonga ny olona ankehitriny tsy mila famelan-keloka, mila fahagagana. Dia koa mahatonga an'izay, aty aminay mahazo vaky afaka enimorana fahatongava dia mankano izy. Aty aminay mahasitraka dia mankano izy. Aty aminay mampidi-vola lamina ny fandrarahanao dia mankano izy. Inona no mampiavaka ny fiangonana amin'ilay efa lalako tele ery avy eo? Eto aty goroa ganyenga dia mba 100%. Inona mampiavaka amin'izay olona amin'izany? Tsisy. Satria ny olona tsy mila famelan-keloka fa mila fahasavy mety an-tany, mila volo, mila fahasitrana, mila vaky, mila zao. Dia teneniko petao amin'ny tananao, petao amin'ny tele eo dia azo fahasoavy. Dia iny koa rehefa tsy hita ny olona dia mametraka. Ny olona tsy mila famelan-keloka intsony amin'izao. Ary na ny olona makaty am-piangonana ary tsy betsaka mieritreritra an'io, ka ilazana mandrakariva hoe tsy ny olona rehetra makao amin'ny fiangonana vao mila heloka. Voaka zava zay, mandaina zay pastera milaza fototra amin'izay. Misy tsy voavelo ka fotoana famelan-keloka ary nanao telefôna na famelan-keloka io ny tomobily.
tsy ilaiko olona intsony nefa iny conscience hitanao napitanao nandanitra tsy hoe misy favagana be ny tafidra nandanitra ianao tsy zay ary zay ny sarompanao salamo hoe ao aminao ihany no misy famelan-kevitra vakitsika ny andiny fahafito sy ny fahavalo salamo fatelopolo manantena amin'izao sa eo amin'izao misy izy nanazy afaka amin'ny fanafana ny fahotana aloha mamaiky amin'ny tompo famelan-kevitra ho anao zay vao fanomezana samihafa ary na mahita fahagagana firy ianao a tsy mahatafiditra nandanitra fa ny famelan-kevitra mahatafiditra nandanitra andeha ohatritsika sy mpanompon'Andriamanitra tamin'ny fotoana misangana tamin'ny maty nentin'i Jesosy jery miafo be nentin'i Jesosy tsy hita tamin'ny paradisy ary niova fo maso niova fo tena teny toroteny nahita fahagagana be dehibe rehefa veloka nakanarina hoe apôstôly izy dia vatetra ny fiangonana hoe ngazany epitepôly rehefa taterina tsy nahafapo azy ny apôstôly fa izy ny fiantsonazy amin'izao Kristy izy mitondra anakaiza zany le fahagagana anaty fahavity lasa antikristy ary zany mazako hoe ny famelan-keloka ny zava-dehibe ny fahagagana famelan-keloka mitondra mankany amin'ny famonjena fa na mahita fahagagana firy ianao a mety hitondranao amin'ny afo be zany fa tsy hoe rehefa mahita fahagagana intelo ndraty ianao a dia voavoritsa azafady fa zay mbo mila eloka ihany no mety zanatany ary zany ampatsahivy ny mpanao salamo hoe famelan-keloka aloha fa olona hoe tena mananteny mahafantatra lanjany zany famelan-keloka zany nefa misy mamatena mahafantatra lanjany zany meny izy matetika zany a misy a tsy mahafantatra lanjany zany famelan-keloka zany zay mihina nefa natokaviny Kristy ary zay no nadisiny jiosy miandro Mesia izy fa Mesia anafaka azy vomanina fahasoavin'entely-tany namoamoatra ny fehmetỳ-tany kanefa Jesosy tena anafaka amin'ny elo ahoana ozy matetiky voalohany dia nyfaraiky amin'ny roapolo ary ninarina ataonao Jesosy fa izy namonjy ny olona ho afaka amin'ny famotana ozy izy fa tsy hoe ho afaka amin'ny romanina na ho afaka amin'izao ary zay tsy azahoan'olona ny fiangonana mahatonga olona manome tsy ny fiangonana hoe be fiangonana efa be fanontany laharam-pahame ny fiangonana dia monjy ny olona afaka amin'ny fahotana aloha zay mba fanontany aza dimona zay famelan-keloka aloha zay mbo ady amin'ny fanontany fa matetika olona mimesinera ka misy fiangonana zany tsisy mahandro eo azafady tsy zay tsy anafoana ny fanontana ty ambony tany koa no misoan'ny fiangonana fa izana famelan-keloka fa tsy maintsy mandray anjara kosa izy a anavitra ny mahandro satria fidimonana vavolombelona zany fa misy olona mieritreritra hoe zany ny antony sy ny fiangonana azafady tsy mpanao bonaksion ny antony fiangonana fa hitondra famonjena amin'ny olona dia amin'ny alalan'ny famelan-keloka fa ny asa sitanely dia asa faharoa ataon'ny fiangonana zay mba diso hevitanita everolona fikambanan'ny mpanao asa soa ny fiangonana everolona koa fikambanan'ny filozofa ny fiangonana ka hitady olona eny ao izy tsy fikambanan'olo kely koa ny fiangonana ka eto daholo zay atotry anatitana zay eto be ato tsy zany kola izy fa fikambanan'olona mikatsika famonjena na lalan'ny famelan-kelo dia manaraka eny fahendrena rehefa azo ny famelan-kelo ary zany mahatonga ny Paoly apôstôly Titosy toko fahavitelo vakina teo atambatry Paoly amin'ny epistily le fanantenana sy famelan-kelo tsy misy famonjena raha tsisy fanantenana tsy misy famonjena raha tsisy famelan-kelo hitatsika matambatry Paoly apôstôly ao le izy Timoty toko faharoa amin'ny faraika ambin'ny folo hatramin'ny efatra ambin'ny folo vakitsika fa efa-mose ny fahasaban'Andriamanitra izay famonjena ny olona rehetra
fianakatsika an-dako zay team-panatsy araka n'Andriamanitra sy ny filany zao tontolo izao ary vela araka ny nosy ny maka ary ny toe-panaraka n'Andriamanitra amin'izao fiainana miandry ny fanantenana mahary sy ny fisehoan'ny voninahitra Andriamanitra sady mpamonjy antsika Jesosy Kristy izay nanolotra amin'ny tenany hamonjy antsika mba hanavotana antsika ho afaka amin'ny votany sy hanadiovana an'izay olona ho amin'ny tenany sady mazoto indrindra amin'ny asa-tsaratra ny famonjena ho Paoly rehefa tonga tsy zavatra ranofolozo tsy besoin charnel fa fanantenana zay anasana amin'ny voninahitra Andriamanitra fanantenana mahafinaritra fanantenana misy votoantiny fa tsy poakaty ary famonjena io zay azo amin'ny fanantenana dia misy famelan-keloka fanadiovana ny olona ho afaka amin'ny fahotana zay vao manaraka ny zavatra sisa rehetra ka itsika mianana famonjena manana ola tokantrano asa fiaraha-mony fitsarana aza tonaka tsy misaraka ny fanantenana io fanantenana anto ny fanantenana tsotra fanantenana amin'ny Kristy fanantenana mahafinaritra fanantenana maharitra fanantenana manamtena fa tena misy vokany misy vaky misy maraiko ary famonjena ndraindray koa dia ilana famelan-kelo anontaniany tongotra dia mbola misy heloka tsy voavela sa misy fahotana misitrika tsy mbola nifonanao tamin'ny tompo dia tompo no amela izany aminao tsy misy mahajano enatria tompo sika ho mpanao salama ka mahazotoa mandrakariva ny andrana famelan-keloka amin'ny fanantenana dia ho azonao ny famonjena Andriamanitra reno manoloana izany sitrapon'Andriamanitra izay mitorina tamintsika zany riavana dia tsika rehetra tsy hanamartena fa haiko nelintsika ka iombona amin'ilay zao vavaka fifonana izao tombo ianao ny feo aoka ny sofinao iany tsara ny feo ny fifonana raha mandinika eloka ianao Jehovah izy no hajanona tombo fa eo aminao no misy ny famelan-keloka mba hatakonana anao miandry ny Jehovah miandry azy ny fanahiko ary meteny no nanantenako ny fanahiko miandry ny tompo mihoatra no ny fiandry ny mpiambina ny maraina dia ny fiandry ny mpiambina ny maraina miandrana famonjena avy aminao zay ry tompo Andriamanitra ay ary izany famonjenao zany dia mifototra mandrakariva amin'ny famelanao ny helokay manoloana izany fiandrandra ny famonjena zany dia tsy menaka izay satria tsy mba nanana fanantenana enina dia nanana ihany aza dia fanantenana mandalo fotsiny fanantenana mifototra amin'izay hitan'ny masonay fotsiny ihany mifona aminao zay ry tompo Andriamanitra ay satria tsy nahay ny ambona ka tsy manana fahasambarana tsy nahatanteraka ny fiambelana ihany koa izay satria tsy nahatokana misalasala mihitsy azy ny amin'ny famelan-keloka izay atolotra ao anay indraindray izahay manamartena ka tsy manana ny fiainana tsy manana ny famonjena ty anatinay tsirairay avy ry Andriamanitra tomponay miandrandranao izay ankehitriny miombona amin'ny famonjena izay efa vitanao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao ary manantena ihany koa ny amelanao ny helokay hanadiovanao anay indray ho afaka amin'ny ota rehetra ho afaka amin'ny tsy famarinana rehetra ka ho kristianina mahay miambina izay mahay miandrana ny famonjenao Andriamanitra amin'ny androm-piainana rehetra mianolo ny vavakay ny tompo Andriamanitra ay ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao no anaovana izany amen.
miandana ny famonjena ny fanantenana nitsanganana teso mafaly fahamafa ny fahotantsika ny tompo hoe ny tompo aminareo fa inareo kosa ankehitriny dia karana bobofity firenena masina fanjaka fisona olana nay Andriamanitra amin'ny tenany mba ilazanareo na tsara ny aniantso anareo hiala tamin'ny maizina mankany amin'ny fahazavany mahagaga ianareo talotsy firenena fa ankehitriny efa zanak'Andriamanitra talotsy namondrana fo fa ankehitriny efa namondrana fo fa ny fanantenana no amonjena ny mino noho izany ariavana dia voabela sy voafafako ny fahotanareo ny aminaraka Kristy Tompo samy amderany tompo ianareo sambatra ny olona zay voabela ny tenany sy voasana sambatra ny olona zay tsy ary tsy misy amen. Oraitsika mirabolahatra mifalitsika amin'izany famelan-keloka izay. Sotranao zay ny amin'ny teninao zay mampianatra anay iambina hiandrana ny famonjena ka hanananay fanantenana sy ahatsiarovanay famila ny famelan-keloka avy aminao zahay. Sotranao ihany koa ny amin'ny izany famelan-keloka zany satria efa notanteranao anay zany tamin'ity fotoana ity. Zava-dehibe loatra aminay zany satria mitondra anay amin'ny famonjena. Ry Andriamanitra tomponay tsy misy famonjy afa-tsy anao ary ny famonjenanay dia avy aminao Andriamanitra irery any. Noho izany dia ilinay ho anay izany famonjena vitanao izany ho anay ho amin'ny fiainanay ankehitriny ary atanteraka anay indray eo anatrehanao Andriamanitra. Apetraka eo ambany fitarianao araka izany ny fiainanay amin'ny herinandro ty indray. Ianao no hitantana anay tsirairay avy ho an'ireo izay hiasa hianatra handeha lavitra ary ianao ihany koa no hanasitrana ho an'ireo namanay izay azony tsy fahasalamana ka hampahery anay rehetra ianao. Tompo Andriamanitra mivavaka izay ho an'ny fiangonana izao fiangonana misy anay izao mba hahatanteraka anay amin'ny fanomporanao ka hanananay rehetra fanantenana sy hanananay fahatokirana Andriamanitra mpamela heloka sy dia mivavaka. Vavaka manokan'izay ho amin'ny teny tia ho an'ny sampana Dorkasy eto amin'izao fiangonana izao. Ianao Andriamanitra ny hanome hery azy ireo, ahatonga azy ireo vehivavy matahotra anao Andriamanitra, ho vehivavy manana fanantenana amin'ny fiandrandrana ny famonjenao ary vehivavy manana ny fahatokina fampamela heloka ianao Andriamanitra izay efa nifidy sy miantso azy. Ankininay aminao ihany koa ny firenenay satria izay tanàna sy firenena efa noravanao dia tsy misy mahajanona eo anatrehanao ka foana na dia fahatserovana azy.
Ilay Tompoandriamanitra raha sitraka ao mba tsy ho anisan'izany ty firenena malalana ity ka ny fanainao masina le hitari-dalana anay tsirairay avy, hitari-dalana n'ireo mpitondra anay, ny famonjenao no hamanginao azy ireo tsirairay avy, manomboka ty amin'ny Antanatohatra ny Ambaratonga ambany indrindra ka hatrany amin'ny ambony indrindra. Tompo Andriamanitra ianao no mahafantatra izay masoa anay tsirairay avy ho atanterao aminay araky ny habeny fofonao zay. Ianaran'i Jesosy no hanaovanay mivavaka. Amen. Imbolantsika amin'ny fijoroana vavom-belona amin'izao fotoanan'io izao ny fanekam-pinoana lalana faharoa. Fanekam-pinoana lalana faharoa. Isika minon'Andriamanitra ray hanao lanitra sy ny tany ary zavatra rehetra nanita anantsika ary an'i Jesosy Kristy tomponay izay nakatatokan'Andriamanitra ateraka ray tamin'ny Jesoly izao. Mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'ny Andriamanitra, ateraka fa tsy natao ray amin'ray amin'ny zavatra rehetra. Izy minaliana izay tontolo izao ny ampitsika olombelona sady famonjenantsika nentina avy tany Andriamanitra izy ary natao fanahy masina mofo avy tamin'ny Virjina dia tonga ambony izy. Mbola tamin'ny asinjany ny fanavitanantsika tamin'ny nanampanam-portugal izy maro isika nalevina tsara tamin'ny maro ny fahatelo ary izay misoratra izy miakatra ho Andriamanitra izy ary mipetraka eo an-tanana ankavanan'iray avy any ny aviny iray amin'ny voninahitra ny tsara ny mety sy ny maty ary mandrakizay ny fanjakana. Isika mino fanahy masina tombo saraka amin'ny aina izay avy amin'nay sy ny zanaka ka tsy ohatra sy ankarazaina miaraka amin'ny vai sy ny zanaka. Izy dia mitenda mpaminany. Isika mino fiangonana iray masina miolona ny fanambarana apôstôly ary manerana izao tontolo izao. Isika manaiky ny batisa iray ho famelan-kelika sady manantena ny fitsabanan'ny maty ary ny fiainany mandrakizay. Amen. Mahazo toerana ianareo. Ifaliana ho antsika ny manday tavantsika manombotra n'izany ho amin'ny sakramentan'ny batisa. Ny rafahavala mefapolo ambin'ny-jato ny dinim-bolo sy ny faharoa asainy izy ireo hiatrika ny amin'ny taramasina ary efa vita ny batisa dia niravaly sy valonjato misorantsika ny tompo. Efa nomenay ny fahefana rehetra nandana sy tian-tany komandehana ianareo dia atao mpianatra ny firena rehetra manao batisa azy ho amin'ny aran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina sady mampianatra azy tanana azy rehetra ny tokanareo ary nizamompanareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fatapiran'izao tontolo izao ary aoriko ny fanekeko ho an'ny misaominao mba amin'ny taranaka mandimy ianao mba ho fanekena mandrakizay mba ho Andriamanitra sy ny taranaka mandimy ianao ary anao kosa dia ho zanaka fa ianao rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana ny Kristy Jesosy. Fa na izy nanao atao batisa ho an'i Kristy dia mitavy an'i Kristy. Tsy misy intsony na jiosy na grika na andevy na tsy andevy na lahy na vavy fa iray ihany ianareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Noho izany teny tompo izany reaba dia misy fanekena ilay tompo ilay fiangonana aminareo. Moa manolotra marina ity zaza ty ho Andriamanitra raintsika va ianareo. Ekenareo mba nijorona amin'ny teny amin'ny asa mompan'Andriamanitra mahatoka tonareo fianarana ho an'ny zaza io amin'ny androm-pianareo rehetra.
Ekenareo anaty fiangonana amin'ny zaza iny rehetra filaza tsara tokony atao aminy. Itomboana amin'ny fahalalana zao fahasoavana lehibe izao. Anekena Jesosy tompoka azo hery izy andany asa satana rehetra. Vonona hivavaka ho azy amin'ny mpianak'azy hivavaka, ary miditra azy mpianatra sekoly alahady va ianareo. Ekenareo va ny mpianak'azy ny antony zao fanaovana batisa izao, iezaka tonga azy mpanefana samy tompo. Mandre ianareo dia manotro sady mitotika amin'ny fiangonana manamaso ny fahabe-maso izany fanekenareo izany. Tsika izahay ekenay nijoro na amin'ny teny na amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra mantoky mba hahatonganay ho fianarany zanak'olona miatrika ny anay rehetra. Ekenay miara-tanterahana fiangonana maro zanak'ay filazana rehetra araka ny filazantsara tokony atao amin'ny mba hitombony amin'ny fahalalana sy izao fahasoavan-dehibe raisinay avy amin'Andriamanitra izao sy anekeny Jesosy mitombo mba ahazoany hery mandavaka asany satana rehetra, vonona ny vavaka ho azy sy ampianatra azy vavaka, ampiditra azy ho mpianatra sekoly alahady izahay, ary ekenay ny ampianatra azy ny aton'izao fanavam-pandisy izao, ary ezahanay taona azy ho mpandray fanasany tompo herin'Andriamanitra no iankinanay antanterahana izany. Roveny fanamasinareo zany herin'Andriamanitra zany fatanterahana izany. Ngataka antsika fiangonana hitsangana ngataka zany fanamasina zany. Eny ame fipolapolanjaka teny faharoa sy ny fahatelo. Andriamanitra tsy toa tianay dia tianay tokoa ianao, ary fitiavanao dia mialoha mandrakariva ny fitiavanay ianao. Tsaronay zao ny didin'i Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenana nomeny tamin'ny nandrena ny sakramentany batisa. Koa mety alao aminao izay raha io manatrehanay. Aoka fanainao masina ame hery ny asa tanterahanay eto manaovana izao batisa zao. Raha mamelibelona ny zavaboary ity ary manasa ny rotony nofo mba ho famantarana ny fanadivana anay ho amin'ny fiainana vao amin'ny kristiana izao. Ity zaza atao batisa ity ane ho voaray manak'izay amin'ny fanekenao. Ampitafiny zanakao izy ary ampiray endrika aminy no ny asa ny fanahy masina mitarika azy isanandro amin'ny voninahitra ao manak'izay. Faly misaotra anao zay tompo fatateraka ny fandrindreto ray aman-drendreto miombona ainao ao amin'ny Jesosy Kristy ny zanany ka isan'ny vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra. Niangatana fiangonanao azy ireo dia hitehirizanao ity zaza ity eo ambany fahasoavanao ka mba hampaharitra azy hatramin'ny farany amin'ny fivavahana aminao. Ampino ray aman-dreny sy mpiantoka mba azoony manatanteraka ny fanekenana ataony teo anatrehanao, mba ny fahasoavanao ny ezaka rehetra ataony fianakaviana sy ny ray aman-dreny ary ny fiangonana amin'ny fitaizana ity zaza ity. Zany vavaka zany dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Petraka isika
Rakotondralambo Irinala. Rakotondralambo Irinala. Izaho manao batisanao amin'ny anarana iray sy ny zanaka ny fanahy masina. Amen. Hoy ny tompo, any azo matahotra. Efa nanavitra anao aia. Eto izao zazao ka ty zao tsara fa zanak'Andriamanitra. Amen. Ira fa vala mo valo tsara. Masina fanambadiana amin'ny 17 volana izao. Raha koto malalana tenena sy raha koto zafy malalana tena eva aza nareo zareo eko zareo dia mivavaka nareo misy reto daty reto tsara ho fantatra nasan'ny bevitsika matsika 17 Novambra amin'ny 3 any Vato ao amin'ny fianarana pastera ao misy fiangonana tokana sapelina zareo sady fanolorana ny tsangabatin'ny fahadimy taona misy trano lehibe misy riana maromaro tokanina miaraka amin'izay trano fininan'ny mpianatra pastera nasanantsika rehetra miaraka amin'ny sapelina ankizibe vaovao 15 Novambra Antananarivo fanolorana ireo président synodalina sy tanesy tony sampana sampanasa zay voafidy tondro 20 Novambra ny maraina misy fitokanana sy teknika sy toeram-pitsaboana amin'ny fiorona-kazobe fa ny hariva tahaka ny mahazatra fanirahana ny mpitandrina famoahana mpitandrina zany eny antsahamanitra ny kasainanaovana azy io sady famarana ny jobily famonjato taona sivifolo eny antsahamanitra zany famoahana mpitandrina zany anasana antsika rehetra zany amin'ireo daty reny. Ho antsika sampana reny dia samy maka ny daty amin'ny sondaparitany ihany amin'ny 3 tetsika daty amin'ny sondaparitany moa tsofoka fotsiny iny fa tsy hoe raha mila ty amin'ny 3 tetsika kory karazana fivoriana fifanana samihafa ny fifanasana amin'izany. Ny sapelina manjakandrina dia mahavelom-bolo riavana fa mitombo dia mitombo ny mpiangona ao ka saina hakana mpitandrina stagiaire zany satria mitombo be le olona ka misy fresy fandaniana momba an'izany fren'ny pastera ho alefana zay te fandrombona amin'izany dia manaraka ny pastera ro ny fiangonana ny AFF zany anampiana fa tadiavina stagiaire satria raha mahita amintsika zany alefany tsy maharaka ndray ny fitezana amin'ny sampana eto ka dia aka stagiaire bobotsika fa 3 fa alefany manjakandrina ka tsy miala amin'ny fiangonana moa zany fa fandramonantsika kristianina zany ny izay fanampy amin'izany fandefasana an'izany pastera zany makany manjakandrina
efa mitokana amin'ny taona manko manjakatrina rehefa tsara be izy ao efa mity zay zava-misy samihafa ny altara dia kasaina mitokana miroapolo ny ty volana ty raha tsy miova ny daty a dia ny altara any sy zava-bitany a tokanana fa le chapelle manontolo amin'ny taona mitokanana ao elo taokavana dia misy ny famakina ny avantsika ndona-paorina dia asaina miomana amin'ny dekona sy ny fiangonana mangy etam-piangonana ihany rehefa mirava ny famakina momba ny fahamehana ara-pahasalamana dia tsika zany tsara mihaino foana ny fibe-tsapana zany a fa reo zany manana zavatra horesahana amintsika foana momba ny fiarovateny zany iny rehefa azo atao na ny tsy azo atao a dia manratoro vaovao hatrany zany mba tsy hijabaka zany satria fa manomboka amin'ny tsikelikely tsika sapana tsara ihany ny manontany sy dia misy zavatra mbola tsy azo atao iroso amin'ny fanavozana fanolorantena mbola ny rakitra isika ao le tompira indreo anatin'izany Oh
ny raha voalahatra ny raintsika mianosavitsy. Zay manome fanantenana mandrakizay anareo, izy iaro anareo, iaro ny fitiavanareo, iaro ny tokantranonareo, hotahina raha miditra, hotahina raha miboaka, hotahina raha mandeha, hotahina raha mitoetra. Ho aminareo ny fahasoavan'i Jesu Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny fampiraisana ny fanamasina. Amen. Manantenany Jehova Israely, ao Jehova no misy famorampo sy fanavotana be. Ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra amin'ny anarana iray sy ny zanany ary ny fanamasina. Raha fiitsika izy.